Teboka ny vohitra omaly kosa nandritra ny fampahafantarana tratry ny fivorian'ny mahaolona na ny rapport sur le développement ny mazava-dehibe ny ady atao amin'ny famezivezen'ny vola tsy ara-dalàna. Misy ifandraisany amin'ny toe-karena sy amin'ny fampandrosoana amin'ny akabe ny ady atao amin'ny famotsim-bola raha ny fanazavana. Izay ny hoe ny tale général ny samifina. Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanefo. Ny ady amin'ny famotsim-bola dia misy fandraisany be dehibe amin'ny toe-karena sy ny ady atao zany amin'ny fadiovan'ny vola mivezivezy ka tsy mahagaga velively raha toa ka hoe manana anjara toerana amin'ny tontolo akaben'ny fampandrosoana zany sy ny fampandrosoana ny mahaolona ny ady atao amin'ny famotsim-bola. Io zany nizaniza firenena tsy hoe manao ady amin'ny famotsim-bola na manao ady amin'ny kolikoly satria hoe mba te hanao ady amin'ny kolikoly fa tsy maintsy manana tanjona, dia tanjona dia ny hoe fampandrosoana. Dia araka ny teneniko teo misy pahany ngezabe zay petrahan'ny toe-karena sy ny tokony adiovan'ny toe-karena. Tsisy fampandrosoana antenaina raha anatina tontolo na fivezivezena vola maloto, fa tsy maintsy diovina, tsy maintsy araha-maso ary tsy maintsy soroana zany ny idiran'ny vola azo avy amin'ny fadikan-dalàna ao anatin'ny toe-karena na firenena. Dia zay no anjara toeran'ny samifinina, fa tsy ny samifinina rehetra fa ireo rafitra rehetra zay manana ny anjara raisina zany amin'izay fiantohana ny fadiovan'ny fivezivezen'ny vola zay.